Tondra fanazavana momba ny fanomanana ny fianambe nasionaly ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM ny filohan'izany antoko politika izany. Nazava ihany koa ny fomba fijerin'izy ireo ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena ny Andriamatoa Rivo Rakotovao. Deo arahantsika ny fanadidina. Mihevitra tokoa zay manomana anisan'ny fiaonambe izy fa tsy nataona mihitsy hoe congrès satria congrès fa fiaonambe zany tena hoe fiaonam-pianakavy aiza voa isitsika satria eritona mahery kely zay niarahana tamin'ny fampandaninany filoham-pirenena dia hoe aiza voa isitsika ao mety misy olona mbola tsy HVM akory ny tonga ao ny antony maro samihafa atsona daholo hoe zay lazaina hoe fiaonambe ny mpianakavy mihitsy io zany zay taritiny HVM zay zany mampasamihafa kely an'le izy heritreritra ifampiresaka ny fiainany ny antoko fa ivelatra ihany koa zany amin'ny olona zay mety mbola mety tsy resy lahatra mety tsy voantsonay mety adinonay zany rehetra zany le zany am'izao fotoana zao hiaraky resaka hoe aiza hoa isika satria mametraka ny any amin'ny rehetrarehetra any am'izao fotoana zao efa nitela-pahifan'ny Madagasikara zao ny faritra ny distrika misy ny HVM am'izao fotoana zao zay ezaka lehibe tao anatin'izay fotoana zay izy moa tsy ny hoe nataony tenenina be da be foana fa olona ndresena lahatra zay lazaiko averiko foana zany hoe tsy de safidy loatra ny lalana mora tamin'io averiko foana zay fa mifandresy lahatra amin'olona indraindray tsy mitovy ny hevitra indraindray misy olona tsy resy lahatra dia miteny mba miteny ny heviny koa izy hoe raha zao ny tilapiny HVM zany eritreretinay aravina daholo zany anatiny anina fa zany tsy hoe olobary andasy be hoe tsy misy tena makory hoe zay le ataony anatiny hoe izy zany hoe aksagezatena koroa fa mbola fampidinianay moa zany hoe ny ataoko hoe ny fiainana anatiny ny HVM sy ny olona mandeha zany satria raha mino fo tonga eny rao am'izay fotoana zay fa ho hitanareo fa misy olona tsy HVM tonga hoe hiady hevitra amin'ny zavatra zay ho atao hoe dia faharoa tsy maintsy misy zavatra momba ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao mbola miady hevitra zay hoe ampiasahana ny fitsinjaram-pahefana ve ahoana ny fiantraikan'izany tokoa any fotony sany ty resaka ataoko hoe politika am'izao fotoana zao hoe réconciliation nationale mety azo ampifadiana daholo zany mihoatra ny zavatra ny anisan'ny fototra ny joron'ny HVM hoe dia ifanohana am'izao fotoana zao zany hoe fanohana amin'le politika général ohatran'ny fanjakana am'izao fotoana zao